fanao ndraisina zany raha ohatra ka zay no ilazana azy a fa miarahaba antsika mipotratrika eo anatria amin'ny voninahitsika menavy voninahitsika rehetra efa manomboka sitrana le maso a donc ça va raha filazan'ny dokotera dia tsy mataty andeha hafanana be loatra dia manontolo zay mahatonga an'le zava-rotra reny miarahaba an'ireo le sy ino ty izy teo nanohana ny Espagne zany moaly marina tokoa fa nanjaka ny Espagnol laha tena dominé complètement dépassé zany l'équipe an'ny frantsay ary ny ahy moa zany efa niteneniko foana hoe anisan'ny entraîneur tena tsara vitana Didier Deschamps raha ohatra hoe entraîneur rehetra hatramin'izay tamin'ny équipe de France satria ny génération Pogba génération ngambany ataoko hoe natalokel'ny Mbappé ary ny génération Henry Mbappé tena tenenina hoe génération artiste génie hany ka tsy de sarotra loatra ny manager marina ny tenin'ga Ibrahimovic moa sa Abramovic le joueur en PSG taloha iny hoe nilain'ny équipe de France anio izy tsy entraîneur fa manager comment agencer comment remplacer comment former une équipe capable de gagner ary teo izy no navoan'ny nga Didier Deschamps satria il vient en tant qu'entraîneur mais pas manager ary diso izy le casting momba anazy satria teo hitatsika teo ny limitiny moaly iny comment ça se fait que Dembélé tena tsy tao anatin'le match mihitsy baolina tonga amin'ny Dembélé very daholo comment ça se fait que Tchouaméni tsy misy baolina na hoe adversaire miarety Tchouaméni miditra anaty surface alohan'ny idirana anaty surface tsy tao anaty écran mihitsy ary ndraindray Tchouaméni sauf hoe izy tsisy baolina ny tongony angamana raha izay nefa demi récupérateur zany ny anao lahy faharoa zay fahatelo le Lucas Digne efa hita mihitsy fa tsy afaka mihitsy ary tena efa ela ny tokony nasorona fahatelo zay fahaefatra izy teo Olivier tokony napetraka tary amin'ny akitra rehefa tena tsy nety mihitsy le milieu nametrahana azy satria ny vocation-ny Olivier de ary amin'ny akitra ary amin'ny ilany ary de midribble izy de miditra ao ampovoany tokony natao pointy anankiroa zany izy de Olivier taria amin'ny sisiny 4-4-2 zany raha ohatra ny tena marina fa de tsy fantatra ny nataon'ga Didier Deschamps tao fa de ino nanaovany azy nga Barcola tena milalao tsara ndray nga Rabiot marina efa nisy carte jaune nasorony rery indrikato anao loza hoy aty de ho resy io ka de tena fotsiny menatra tamin'ny hoe 3-1 fa de miandrika tanteraka eo anatrianareo tsy nanoezako an'ireny score le 3-1 rehefa resy de mahay resy fa tsy manao hoe inona na inona fa tsy fa le entraîneur anay on a une équipe des joueurs formidables ozy izy la France a des joueurs de génie ozy izy nga Fuentes fa l'Espagne a une équipe formidable et il a raison la preuve zay no nahatonga ny frantsay na ankoatran'ny olona moa zany hoe zarany ara no tsy fitiavana mainty ny frantsay sy ny karazany de manao tambavabotriny inona tsy mampanino zany ça peut toujours ana fa au moins zay mahatsapa hoe zao ny antony maharesy anay sy ny karazany de ampy anay zay androany hariva sarotra amiko no hiteny Angleterre na Argentine fa ny zavatra iriko de betsabetsaka amin'ny baolina maty sy ny karazany zay ny amin'iny efa saky nakatoky ny pejy resaka perquisition fopla
teny ambobao fa voatery tsy maintsy manokatra satria misy fenouveau zany ary mampagaga ny zavatra mitranga satria ianao tokoa zany raha ohatra hoe mpijery film reny zany ianao a de ohatrany tena lasa film le zavatra raha ohatra hoe manao analyse an'le situation zany fa nefany ny mampagaga zany de zao tany Tamatavy a ny filoham-pirenena tena niteny hoe manana an'ireto ozy izy ny prime ministre, ny ministre ny polisy sy ny secrétaire d'état la gendarmerie manao ankety fa tsy manirakiraka olona re andeha hanao zavatra andeha hanao perquisition zay no lazain'le filoham-pirenena raha hitariny zay de hoe ary indrindrindrindra fa rehefa nisamborona ity Florent Razafintiny dia ny gendarmerie no nisambotra azy ary ny SRC raha ao anatin'ny antanatohatry ny fanaovana ankety zany dia ary ambony be ary zany ary tsy negligena mihitsy ny fanaovana ny ankety matoa ny SRC no nandray azy dia misy dikan'izay ary tokony dinihana ny dika zao hoe inona ny antony name instruction ve ny filoham-pirenena hoe ny SRC no mandray azy azadiny fa miaramila iny sa ny tonga de ny secrétaire d'état la gendarmerie no nandray initiative dans les deux cas samby tsy n'importe qui reo samby olona manana ny toerana misy azy ao anatiny zany atao hoe autorité judiciaire na ao anatin'izany atao hoe renseignement mahafantatra tsara reo zany mahafantatra tsara zany ny secrétaire d'état la gendarmerie hoe matoa izy ny sambotra ny a Florent Razafintiny ny sambotra hoa faty convocation tamy lahady tamy roa sasany sasabotsy izy iny tsy tadidiko dia misy arfeno ny fepetra ara-dalàna ahafahana misambotra an'le olona inavy izy ireo de zany tokony fantarina tsy maintsy nandeha ny rapportny gendarmerie avy eny any Teroka hoe izao ny zavatra nitranga tato azadiny zay ianao zany rampiasam-panjakana de tokony mandinika zay izao no zavatra nitranga teto satria tsy maintsy miakatra amin'ny hiérarchie le izy na de tsy tonga tena toerana ara ny secrétaire d'état à la gendarmerie dia tsy maintsy ny asa ny ratra mangaiky na manjaiky tsy raiky ny filaza azy de miakatra ny rapport conscient am'izay zany ny hiérarchie ao anatin'ny gendarmerie hoe non feno ny fepetra ahafahantsika misambotra ny tovolahy ty entre autres ny fepetra fondamental hoe rehefa niary tena le tovolahy dia nandefa nanaparitaka par le biais an'reto le lanceur d'alerte zay mety akaiky azy no tsy fantatry zay mety relation ny any ambadika any dia nandefa nyity vidéo zay monté de toute pièce
tsy adala ny secrétaire d'état à la gendarmerie miaraka an'le olona ary jusque hatramin'izao mbola tsy maintsika hoe mivoaka na tafavoaka ilay ranamana. Merci chérie. Satria manko mbola hijery-baolina rehefa tsy hoe le ranamana fa ity olona présumé accusé. Miainga ihany koa ny fisamborana nga le hoe kapiteny président Kosfa. Raha ny vaovao eo am-pelantanako aloha dia mbola tsy fantatro hoe voasambotra marina ve sa mbola tsy voasambotra, tsy afaka manamafy an'izay aho, fa misy miteny hoe efa voasambotra izy, misy miteny hoe arovan'ny misy miaro ny kapiteny zany, tsy dirako loatra ny amin'iny fa ny chef de mission tamin'iny dia nga Florent Basafitiny. Amafisiko ihany fa tsy afaka ny sambotr'olona fotsiny amin'izao ianao raha tsy feno ny fepetra, zany hoe feno ny porofo ary azo tsapain-tanana. Na olona atao hoe any amin'ny école primaire ary nda atao hoe classe de 8e na T4 zany dia mahita fa ary tonga dia mahatsapa hoe vidéo monté de toute pièce no nalefa n'reto tsy hay hoe mpamakafaka politique lanceur d'alerte tous les prétentieux tamin'ny toalina dia tafidy atao anatin'ny pièzin'izay daholo ny olona tsy dia ampy kokoa. Fa rehefa natao ny fanadihadiana zany rehefa niteny nivoaka ny émission teto dia natao ny fanadihadiana dia mipotra ny marina hoe miafleuria iny vidéo teneninao monté de toute pièce iny anie ka marina ny teninao efa tamin'ny volana mars, efa tamin'ny volana avril. Ino a navoakako zany fa tsy voateninao ny hoe ny olona ary marina fa tsy voateniko fa za mieritreritra hoe mitovy eritreritra amiko daholo ny rehetrarehetra. Nay olona efa voasambotra ary efa migadra ao tsy hafa ireo sinoa voasambotra tamin'ireny, tsisy idirany amin'le aferany Ambodibao io resaka io. Raha zay zany no teneniny. C'est une vidéo qui a été montée de toute pièce. Dia zao tsy fantatra hoe ahoana. Mba manara-baovao hoe tony directeur général Antoine tony. Fantatra manko tena olana manko ary zay tena ilazako antsika mpitondra fanjakana zany. Manahirana be. Aseny sy ny avina olona de notoriété valable. Samy malala daholo tsika rehetra, indrindra fa amin'ny resaka renseignement sy inspection zany au niveau Antoine fa misy olona maromaro ao incorruptible. Anisan'izany le olona nampanaovina sonia an'ity hoe convoqué ary tonga dia le convocation tonga dia costaud be, costaud si l'on peut dire, le tonga dia miaraha amin'ny avocat ny refus d'obtempérer dia tonga dia menacé ho gadaina zany sans vraiment savoir hoe tsy zavatra teneniko ity nefa lany daty. Ity machine ity nefa ny olona nanao an'io fa voasambotra tany amin'ny volana mars avril efa migadra any tsy hafa. Fa tsy zay ny tena important fa zavatra ao ambadik'izay. Nga DG ve naka initiative sa nisy naniraky DG? Zany hoe tsy mino hoe ny filoham-pirenena no naniraka nga DG. Tsy mino an'izany.
fa saingy zao ao anatin'le fihetsiky ngiady zay zany de ohatrany hoe atao mihitsy zay incriminena nreto sinoa reto lasa hoe ngiady zay ndray zany ny substitut miaro ny zavatra nataony ngia Florentin sy ny Florence sy ny karazany de ohatrany atao mihitsy zay ampiletika nreto sinoa reto tsy maintsy miletiky nareo satria nareo nanafatra ny machine io les convocations tonga de convocation affirmation gratuite. C'est une convocation qui suppose que les gens qui seront convoqués sont déjà suspectés. Une lourde suspicion. Grave les années. Grave les années. La convocation, ils disent tout le monde manazava, tout le monde mapsioe, ma diuringa Florent. Ça va 12 années, j'aime d'agartir. Tout le monde ouais. Les opérations sy ny enquête nataon'ny gendarmerie zany tsy mahavoa ny zavatra nataony ngia DG Antoine satria ngia DG Antoine no maneo pression amreto collaborateurany hoe ataovy aingany io samy malala tsika fa ngiarabe tokotany nanao sinon'io zavatra io c'est quelqu'un d'incorruptible. Ny olona incorruptible no apatoriana atao amin'ny service de renseignement io Antoine io tsy ta zay anaovandrana azy de ataony eo de meny pression manao ny zavatra io presque isan'andro avaiza zany inona mahatonga ngiady zay manao pression isan'andro an'izany sachant que impossible aveo hoe ou possible hoe tsy fantatry ngiady zay fifany amin'ny gendarmerie ny enquête asa tsy fantatry ngiady zay ve fa élémentaire zany amin'ny cours de droit hoe efa misy manao enquête ry de mbola hanao enquête koa ianao sur le même sujet sur le même problème sur le même cas sur les mêmes procédures ça veut dire tsy ho hay fa inona ny azakazahany hoe ataovy isan'andro pression ataovy aingany io de aveo mipotra le izy am'izao fotoana zao de mitondra ambonina fa baraka de hitanareo io fa atao mihitsy zay ampiletika an'le sinoa satria nisy nanirako io bandy io nisy nanirako io ao anatin'ny fitondrana de arovana de blanchise rehefa aveo de atao am'le machine ny mpanana an'le sinoa normal be zany ary zay ny mission angiady zay izy amy mampanao mission anazy an'izany petraka ny fantaniny tsy mino aho hoe filoham-pirenena tsy mino aho zany tsy mino aho miatraka ngiady zay zany tokony hanao conférence de presse ianao ve de tsy nalala fa efa tamin'ny volana marso io zavatra io ianao ve de tsy nalala hoe efa voasambotra reo olon-dreo ny tompon'io machine io ary naninona anao tamin'ny volana marso ianao tsy niréagir de la même manière et de la même façon par rapport am'za décision raisinao androany avec un courrier menaçant mais tonga de miaraha amin'ny avocat refus d'obtempérer de zao pourquoi faire peur aux gens pourquoi intimider de la sorte satria hita mihitsy zany ao anatin'le courrier fa misy atezerana hita mihitsy ao anatin'le convocation fa misy atezerana misy fampitahorana atao vao malomalo le olona mitratran'ny perquisition aropolona bandikagoleny tonga ao ny pitsindray izy vesaranao
tsy mahafantatry tinga DG hoe efa miditra ao anatin'ny affaire iny ny ambassadeur Chine. Efa misy rapport détaillé miaingana efa vita. Tsy fantan'izany hoe ty zavatra ty ne lasa problème diplomatique. Tena manahirana, tena le izy zany tena ohatrany hoe soit on est professionnel, soit on n'est pas zany. Faut mijery fotsiny anao le vidéo de tonga de zareo tamy 8h45 ve le action nanomboka ahoany ty vidéo enchevêtré am'le original ity. D'autant plus tena mazava be mihitsy ao anatin'le vidéo nalefa amin'ny le olona mipetraka ao anatin'ny le trano nanaovana an'le perquisition. Ny varavarana rehetra ao on a lu daholo. Comment ça se fait que tapitapiky eo rehefa voaka le vidéo misy an'ity ordinateur tsy ordinateur fa tsy haiko le jet M777 iny de le imprimante lasa mivadika varavarana azy palitsandra. Soit vous êtes professionnel, soit vous ne l'êtes pas. Efa navokako teto zany, efa niteneniko teto zany. Fantatrao efa mihaino anareo e. De qui vous voulez duper? C'est l'opinion ou les intellectuels ou les gens intelligents ou tout simplement vous voulez une question blanchir votre pote. Ohatrany mampitehiteny zany hoe ianao DG naniraka an'ireo bandy reo. Raha ny tena marina. Inona mampilokoloky anao andeha hiazakazaka hiaro an'ireo bandy reo hoe andao ato amin'le machine faiblessin'reto sinoa reto. Zay le izy. Zay anao anatin'le courrier. Raha atao ny par addition, par logique ny zavatra, ianao DG naniraka an'io bandy io. De miafinao anatin'le convocation anao, miafinao ambadika ny olona incorruptible anao. Izy zany tsy mahalala an'izany fa io service ny SREU, service de renseignement renseignement et enquête angambany izay dia olona atao affectation tsy disciplinaire fa affectation politique alefa ao. Satria olona incorruptible anao alefa ao. Mba hanaovan'zalahy ny corruption any ambadika any. Ny tena problème manko de zao ne. Tsy tonga DG Antoine zany ianao raha tsy misy relation. Zay zavatra iny mahatonga ny olona miteny hoe misy olona ambony derrière. Zany efa miteny fa initiative personnelle ny DG Antoine. Initiative personnelle. Effectivement, afaka manao enquête ny douane. Fa taiza izy hatramin'izay tsy nanao enquête momba ny machine fanodonam-bola iny. Mampimena zany e. Mba dinio tsara ane re olona ry vahoaka malagasy e. Mivoaka ny zavatra tamin'ny volana mars avril. Tsy nanao enquête lery. Fa aty amin'ny tsy manodidina ohatr'orana. Ny zavatra zany a motif de limogeage to. Ridicule ny fitondram-panjakana aveo. Ary ny zava-doza de zao. Un simple DG de la douane qui commet des fautes professionnelles. De fitondram-panjakana mahazo baraka. E matoa ny DG Antoine nanao an'io de misy olona ambony ao ambadika ao hoe songa efa ry amin'ny gendarmerie de zany. Deux enquêtes sur les mêmes procédures, sur les mêmes affaires, on va dire. Tena olona tsy mianatra droit raha.
dia tsy ahay an'izany tsy afaka jugena 2 fois ny affaire anankiray. Raha hitan'ny gendarmerie, raha hitan'ny gendarme fa authentique le vidéo ao, tsy maintsy efa nisambotra an'ireto sinoa reto izy. Fa tsy niandro ny douane na hanao gesticulation. Nanala baraka fitondrana ohatran'io. Mametraka veloma mahafinaritra ho antsika rehetra hijery baolina fa tsy maintsy atao no ny teny ny resaka saringa Florent eny akaikin'ny filoham-pirenena. Tokony ho fantatrareo fa rehefa tonga amin'ny toerana ohatran'ireny ny filoham-pirenena dia mifandray amin'ny olona rehetra. Ary tokony ho fantatrareo koa fa nisy fotoana ny filoham-pirenena nanome publiquement ny numéro téléphone. Zany zany tokony ho fantatrareo zany. Dia rehefa tonga rehefa iny sary hitanareo mandehandeha iny dia tany Fianaratsoa. Rehefa tonga tany Fianaratsoa ny filoham-pirenena dia se présenté Tinga Florent hoe GNZ de Fianaratsoa. Dia miara-bazy ny filoham-pirenena tsy mahalala an'io. Iny amin'izay izy avy eo manaraka vaorina. Iny sary iny no nentin'ny sandohana tamin'ny lalana rehetra izay nandalovana. Araka ny teneniko anareo tsy voa indray mandeha io bandy io no nanao zavatra ohatran'iny. Ny olona moa matahotra tsy mahasahy milaza hoe zahay tratrany ohatran'izao. Satria izao fihetsika ataon'ny zalahy amin'ny douane izao, ny DG amin'ny douane izao, no anisan'ny mampatahotra ny olona hoe monsieur Fleury tena miala tsika fa zay tsy mahasahy miteny hoe izy zay fa zay koa efa victime. Iza anie monsieur Fleury ianao mitondra indray no migadra avy eo? Ianao victime indray no migadra avy eo? Zany anie misy aty e. Taninay angalary olona ary za zao victime an'izany e. Tamin'ny andron'ny Rajoelina zany. Mbola tsy miteny aho zao satria vorona hojok'ona avy eo hokorontanina. I chef de région amin'ny Fianaratsoa io, i chef de région amin'ny Fianaratsoa io nangalatra ny taniko io. Tory aho zany indray niresa. Zany hoe misy zany le zavatra hoe tena hainao mitory indray ary zay ny zavatra tian'ny ADG ho atao amin'reto sinoa reto. Sachant que fondamentalement la vidéo n'est pas authentique. Veloma toko, veloma mahafinaritra mandra-peo natao. Arrêtez la diffusion. Arrêtez.